Ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana moa raha ny hevitry ny ministry ny atitany Florent Rakotoakiso dia tokony hisy ny fifidianana amin'ity taona ity mba hialana amin'ny fisavorovoroana. Efa natao sininy dekret milaza ny fanemorana raha ny voalazany ary ny senita no ametra ny andro raha ny fampatsahivana izay natao ihany. Zay dia lazaiko eto fa ny hevitra na décision nataon'ny HCC na dia tsy mandresy lahatra ako raha amin'ny resaka fandinihana sy fahaizana lalàna dia miondrika ary manaiky tsara aho ary legaliste aho manaja lalàna fa tsy mba ohatran'ny sasany zay critiquer zany dia pitsirana amiko na mety na tsy mety ny tenen'ny HCC na tsy resy lahatra aho zay no izy zay ny lalàna eto Madagasikara io ny tribunaly na fitsarana farany ambony farany tapony eto Madagasikara ka dia vao natao sonia zany ny fitondrana zany ny décret zay milaza fotsiny hoe aemitra ny daty fifidianana reporter ny daty fifidianana fa ny senita kosa zany no mametra ny andro na daty anaovana ny fifidianana. Tsy iverena koa eto ny fifandroitana fomba fijery amin'ny ministère ny tany sy ny amin'ny senita fa efa naraviny HCC zay zavatra zay efa nanapaka ny HCC raha tombony teo ka dia mba manatena zany tsika fa amin'ny taona ity manatena tsika fa amin'ny taona ity dia hisy ny fifidianana zany dia manatena tsika fa afaka andro vitsivitsy mba hialana amin'ny savorovorona sy ny fanontaniana zay apetraky ny mpanao politika sy ny vahoaka Madagasikara misy fifidianana sy hoe hisy tsisy fifidianana dia manatena zany tsika fa mba hamoaka ny daty fifidianana zany ny senita atoato dia amizay zany dia mba azonao hoe rovinany amin'ny propagande rovinany rehetra zay petra